Tsingeritaona rososina no nankalazain'ny fiangonana jodaisma ara-dalàna eto Madagasikara amin'ity taona ity nisy moa ny fanamarihana ary hetsika maro no nitanterahana ny farany herinandro lasa teo. Ny marihana dia ny fafito taona ny orenan'ny finoana jodaisma Madagasikara misy rima teto Madagasikara ho ara-dalàna. Ny faharoa manaraka an'izay dia ny fahavalo ambin'ny folo taona ny idiran'ny finoana jodaisma misy rima teto Madagasikara, ary ny fahatelo manaraka an'izay dia manomboka ny fitandremana ny sabata taona ny finoana jodaisma misy rima Madagasikara amin'ity taona 420 na ny taona 477. Ny finoana jodaisma eto Madagasikara moa zany saika avy amin'ny kristianina izy ireo no nitsangana, fa ny ity finoana jodaisma ity zany dia fototra jodaisma izy, zany hoe miainga amin'ny rafitra mamirahaiko koanima. Ary tsy vita an'izay ihany koa fa ny finoana dia miainga avy amin'ny baiboly hebreo dia ny lalàna zany ny Torah, ary isan'ny tena mampiavaka azy zany dia ny fitazonany ilay maha-jodaisma, tena jodaisma araka ny Torah ny Mosesy izay. Ny fototra ny jodaisma dia ny Torah na ny lalàn'ny Mosesy, izay ny voalohany. Ny faharoa Israely, izany hoe Israely ilay firenena, izay ny faharoa.